Ino aloha zany raha mahakasika ny taona valo amby folo sy roa arivo a, mazava ho azy moa ny ara-potodrafitrasa ihany. Ino ao anatin'ilay ara-potodrafitrasa, raha ny zavatra goavana aloha dia ny fanatanterahana, ny fanaovana ny terrain. Io terrain io dia mba ezahanay mba hanaraka ny fenitra mba farafaratsiny mba afaka mandray ny championnat ligue. Mihoatra an'izay moa tsy ferana raha mba ho tratra. Mbola tsy misy moa famatsim-bola vao eo am-pikarohana izay satria ohatran'ny nanaovana ela-panatanana ihany hoe manomboka aloha dia ny ampanidinana eny rehefa misy ny tsara sitrapoa mahita ny fahavononana sy ny finiavanay dia ho avy eo ihany zareo. Dia ny ankoatran'izay ny goavagoavana ankoatran'izay a, lalana izay mampita fokontany eo amin'ny 400 eo ary ampiasain'ny commune mahatratra ny 5 eo. Fa ny tena ratsy amin'ilay lalana io dia ato amin'ilay faritra Mieritseatosika manodidina an'ilay fokontany 400 tapany atsimo. Dia ireo zao ny tena anisan'ny tena hoe ezahanay ny hanatanterahana anazy. Ny zavatra ankoatran'izay madinidinika amin'ny sandraka satria maromaro ny fokontany misy eto aminay 430 dia ny famitana n'ireo efitrano-tsekoly misy 7, misy ankoron sasany, misy ankiray sasany eny amin'ny fokontany maro samihafa any. Dia ny famitanan'ireo izay efa natomboka tamin'ny herintaona moa izay efitrano-tsekoly 7 izay ny famitanan'ireo amin'ity taona ity. Ny fomba nanaovanay an'izy ireny dia tahaka ny nanaovanay lampantanana ihany satria vitrine moa ny nanaovanay an'ity lampantanana ity hoe ao ilay resaka capital humain izay novoizinay. Dia eo ihany koa ny resaka fanatsarana ny fidiram-bola, dia eo ihany koa ny fampandraisana anjara n'ilay olona eny fotony, izany hoe anazy ilay zavatra atao dia mila mandray anjara izy na amin'ny fandoavan-kevitra izany, na amin'ny fandraisana anjara mivantana izany, na ara-kolona na ara-pitaovana na amin'ny lafiny maro samihafa. Izay zany amin'ny ankapobeny ny resaka vinana petraka n'ity taona 2024 ity a, tsy mametoky anefa hoe ho tratra izay satria tsy mora moa ny commune moa ny zavatra tadiavina androany ho anina androany ihany satria ny vola miditra ny dépense koa betsaka. Ny resaka tantsaha aloha anisan'ny hoe tena mampalaza ny Mieritseatosika mihitsy ny resaka fambolena sy fiompiana. Ny fiompiana malaza eto aloha zao vao miresaka Mieritseatosika ary anisan'ny tena sarotra ao anay raha ny fisindra zavatra izay kanefa moa tsy voatery ho azo atao fa be sy lovohatra ny fiompiana kisoa. Ny fijerenan'ny fahadiovana ao anatin'izy io tena sarotra nefa anisan'ny hoe mampalaza satria mamatsy ny Antananarivo iray manontolo ny fiompiana kisoa eto aminay, kisoa sy ny akoho. Dia izay ny momba ny resaka fiompiana. Dia ny resaka hoe fambolena indray a, mampalaza indray ny resaka culture contre saison, ilay resaka légumes zany. Dia ny voalohany ao anatin'io moa ny voatabia izay mamatsy ny tsenana Antananarivo a, ny hanin-kotrana, ny vomanga, ny sonjo, ny mangazo a, izay amin'ny ankapobeny. Ny olana sehatra ny tantsaha tsy hoe tsy mamokatra ilay tany, tsy hoe tsy manaraka an'ilay teknika ry zareo, fa dia mamokatra tokoa. Ary izay raha misy fotoana tratra ny surproduction, vidina voatabia normal ny tokony prix moyenne na 30 000 ariary, misy fotoana nefa n'ilay kesika 1000. Dia tezitra ilay olona tiarinana lambe eny, tezitra izy sorena. Ny olana zany ny sedrain'ity commune ity ny resaka hoe tantsaha, tsy le resaka hoe teknika mpambolena. Tohana kely fotsiny ny atao amin'izay dia efa manaraka fenitra foana io na dia hoe à l'exportation ary, fa le resaka débouché mihitsy. Marihana nefa tsy hoe miala andraikitra ny commune, fa misy ny hoe adidin'ny commune ity zavatra ity a, zavatra sahala amin'izany kosa. Amin'ny fomba fijeriko azy a, rehefa ben'ny tanàna politique générale de l'État, ohatran'ny hoe éradication na pauvreté ihany. Tsy ny commune mihitsy ny afaka an'izany hoe analà mandainga izany ben'ny tanàna miteny izany hoe rehefa izany ben'ny tanàna dia midina vidim-barina resaka hoe fanafoanana ny resaka fahantrana. Fa misy izany hoe tia anjara andraikitra ny commune, fa ny zavatra ohatra izany raha fomba fijeriko azy tsy manana possibilité na mahita famatsim-bola any ivelany ara ny commune nge amin'izay resaka débouché zay, tsy maintsy mbola mandalo état général angely izy. Dia nefa rehefa tonga amin'ny état général finon-jareo fa tsy tonga any amin'ilay cible akory. Dia izay ilay olana ny resaka débouché iny zany dia tena hoe anjaran'ny fanjakana hoe ahoana kosa fa mamokatra ity toerana ity. Fa na izany na tsy izany
ny fanetany nataonay na artisanal kely ary tsy maninona satria efa malaza ny resaka ketchup zao le voatabindresantsika teo ihany le manao kely an'le hoe atoerana any hoe famille kely ankiray dia ny fanetananay amin'ireny hoe mba tsy ho verivery fotsiny le izy dia efa misy moa le projet pro-tana miara-miasa amin'ny commune dia ry zareo ny anisan'ny manofana hoe fitahirizana an'le voatabia mba haritra zay zao ny anisany ary mba hoe atonga an'le prix ho stable tsy ao anatin'le famorano no avoaka fa ao anatin'le fahalafosana mihitsy ny tena moa zany niditra teto ny taona 2024 volana novambra oktobra teo zay nanomboka nandray fahefana dia araky ny hoe mba efa niomana ihany ny tena ho be ny tanàna telo taona meloa ny tena dia sorin'Andriamanitra mba efa hoe niomana mba ho be ny tanàna tena metraka ny planification hoe reto mba vinavina tiana apetraka dia tonga ny taona 2024 12 février nandalo ny fanapahan'ny conseiller teto amin'ny commune dia tapaka ry zareo isaorana anazy fa lany somatsara hoe ananapahan'ny tanàna ny baraingo nipetraka tamin'izay dia hoe aizany vola anaovana nyty lapahan'ny tanàna ity dia zay moa le maha hoe leader anao dia ny sensibilisation hoe tsy voatery hoe misy vola mivaingana eo vao anao zavatra ianao koa ohatra raha ohatra hoe misy vola mivaingana eo tsy maintsy misy le hoe manaraka ny fianitry ny marché public ianao rehefa manao asa-panjakana dia manaraka n'le appel d'offre ianao nefa rehefa tsy manana bloc zany dia vola mivaingana dia misy fomba tsy maintsy arahanao koa anatin'le marché public le farany ambany le resaka consultation des prix restreints filaza zay raha tsy diso le resaka tâcheronnage dia iny ny diranay fa ny fomba nanengainy anazy dia hoe le resaka capital humain zay nresahako teo zany hoe ny olona ny arena voalohany mieritseritosika aloha zany manakaren'olona indrindra ty amin'ny district ny Arivomamo faharoa izy raha tsy diso atao anatin'ny faritra itasy be olona indrindra dia zay olona zay misy karazany maro amin'ny fomba fijeriko anazy misy mpandraraha eto misy fonctionnaire ny vitsindrindra misy tantsaha eto le fabetsahan'izay mpandraraha zay afaka exploitena tsara dia zay zany le hoe capital humain aloha 930 fokotany mandrafitra azy dia tao anatin'izay mijereko koa ny état financier afaka ataony manatsara ny fidiram-bola na ny recette fiscale zany na ny recette non fiscale dia ny tanina ny olona amin'ny resaka fampidiram-bola ho an'ny commune dia natomboka le izy dia nandalo fanapahan'ny conseil ihany koa hoe eny antenatenany eny andao le retsytsika anao fitadiavam-bola misy hetsika kely natao déjeuner tension dia ny hetsika faharoa misokafana boky volamena isaorana ny conseil ihany koa mbola nitapahany zavatra izay dia ireo zavatra ireo efa nanomboka vao nanao an'ireny pitsopitsony zavatra kely reny dia reny zavatra reny zany nafanana anao dia rehefa hitan'ny olona tamin'ny voalohany misy foana moa ny fanenjehana fa zany hoe ianao efa hoe ireny tanjona dia niezaka dia hitan'ny olona zay ny fahavononana teo amin'ny rindrina voalohany teo no nitsangana tamin'izay eo moa ny SOST ny mandesaka karazana fa tsy nampaninona fa rehefa hitan'ny olona an'izay hoe tena natao le izy dia ny boky volamena efa nisokatra na ara-bola fanampinana ataon'ny olona misy to dia olona hoe manaritra Simon zao tia mba anjaranay monsieur le maire dia nandeha mangarahara tsara moa reny zavatra reny dia rehefa mandeha eny dia zay tsy maintsy biky mahifatambary dia varavarana sisany tsy vitanay tamin'izay rehefa tsy vitanay ny varavarana ny akapobeany efa vitanay daholo dia sorina be dehibe moa tamin'ny ministra teo aloha zay adidiny koa moa izy satria izy tompo-tanindrazana eto dia ny tena moa niezaka na lobby inona hoe varavarana sisa monsieur le ministre ny finance taloha zay rerako pormanana dia niangaviny izy dia tsy nanosy-botanina moa izy fa ozy izy tamin'izay hoe aloha raisiko an-tanana raha varavarana zay varavarana hitana rehetrarehetra dia avy any aminazy dia rehefa natao ny évaluation taloha nanokanana azy ny 23 juin 2017 ny 93% dia tena hoe ezako ny commune fa zay 7% zay le varavarana andresahako teo no avy tamin'ny monsieur le ministre zany dia sorina PDB izy ny fitonam-panjakany tamin'izany zay nanampy anay dia ohatr'izay zany ny fomba nanaovanay an'izy ity zany hoe nanomboka dia ny antenatenany eny misy ny fanatsarana dia izay zavatra zay ihany no mibataiko avy eo satria natomboka mihitsy efa hitan'ny olona zany
fa ny tena goavana tao anatiny dia le fandraisana anjary nataony olona ara-batana ny isapokotany manahirana raha ny etam-bola fokotany zany ianao hoe ny fokotany mandray anjara ohatr' zao fa 9 isan'andro ny olona zay nalaiko isapokotany isan'andro isan'andro mandra-pavitan'ity manœuvre zany hoe ny maçon spécialisé sisa zany mba hoe nikaramaina tsotsotra ty ny olona vita tanàna ihany dia raha ohatra zao tsika mijery na tompo plafond tony ara zao misy olona hoe tia satria ny olona veto ihany nanao an'izy reny tia mba spécialité ny gamera fa aloha zay mihitsy ny anao anazy dia ohatr'izay mba navitany izy ity sala am'izao dia io ihany no mibataiko avy eo nanao tetezana am'refy teo amin'ny 15 mètre teo fokotany 5 eo dia le fokotany 5 ihany satria izy matsiary marary hoe miampita amin'le rano rehefa tondraka ny rano dia inona ary ny etoanareo dia tia mbavaty amin'ny commune dia ohatr'izay koa nanaovako an'le sekoly ohatr'izay koa nanaovanay lalana ao amin'ny tapany atsinananao dia mbola hoeritreretana hoe ohatr'izay ihany koa ny anaovana an'le terrain sy le lalana zay nefa rehefa mandinika somary efa mahatratra tena valeur 10 milliard le terrain tsy ho vitan'ny olona ntsony dia tsy maintsy mitady hoe inona ary ny fomba hafa afana manatanteraka an'izay